tantarako mada. Ny tantara indray miseho eto amin'ny Radio Plus. Atoloky ny Radio Plus ho anareo izao. Tantara nosoratan'i Ihaja Randriamanana nampitondrainy ny lohateny hoe Nenina. Ireo namelona ny tantara Ihaja Randri, Priskara Kotormanana, tantarako Clarisse Rajonarso, miaraka tamin'ny Romi Armanana sy Diarana Efson. Nandray feo sy lovoy Randriambolona, Nana Totosa, Ihaja Randri. Fa ay soariny Nestor mbola tsy midina foana. Efa omirainga izao e. Ka tsy haiko madama fa misy zavatra mahavariana azy ngambo amin'ny efitraniny ao dia Ka mandehana tsoy izy sakafo fa tsy andre azy eto akory neto kirara. Vetivety ary madama. Indraindray tena mahandreraka mihitsy ny ataon'iny zanako vavy iny ka. Sady tsy te hivoaka ny trano nefa ka velona koa rehefa mijanona ato. Zany efa tsy tena te hibedy sy tena azo mafa. Mbola marefo loatra izy ka. Tena mbola tsy mety sitrana mihitsy ny ratrapony tamin'ny nandaozany rainy anay mianaka ka. Na dia efa hoe eritaona azy izay. Tsy te hampanara-po azy loatra nefa ohatra ny efa tafahoatra ihany ny zavatra ataony tato ato. Ay ve efa tonga maman e? Zany hevitra hoe tsy sakafo atoandra atao trano indray ianao? Dia izao ve ianao ry soary vao mivoaka tao amin'ny efitranonao tao a? Sady amin'izay jereo ange ty paozinao e? Maman koa ka? Maninona zao zao paoziko izao? Manohitra no reny tovaviny alina reny. Fa maninona ry soary manao fitafy sy paozy ohatran'izao a? Lokomena fitetaka, manja maso mandrakotra ny endrika. Ny ranomanitra midofaka manentoenterany trano. Ny tena nefa tsy andeha ho aiza fa hiboka ato foana maraina mandrapatoandro ny andro. Zay indray nareo. Ka tsy mety mamila manao metimety ingiry maman e? Na dia tsy hivoaka ary. Tadiavinareo ivoretaka sy ratsy tarehy fotsiny zany za. Tsy miteny an'izany ahy e. Ny fandanjalanjanao ny zavatra ataonao no tiako hitsiana. Fa tsy mahafaranareo koa raha ve mijery any zanakareo vavy tokana manjakely oatra izao. Sady manara-damody tsara. Mipetraha ianao dia andao sakafo fa tsy makemboly iverana any amin'ny brao koa. Tonga dia alefaso ny sakafo ny Nestor a. Ie madama. Vetivety ary fa alaiko e. Ary aza elany ianao fifanoana mihitsy izao maman io. Fa ianao tia marina zany moa ry soary dia tsy tany ampianarana indray androany e. Ka ny vola ange nefa dia alofoany isam-bolany. Manginy fotsiny boky sy ny fitaovana hafa tsy maintsy vidiana manetsiny. Ianao nefa tia manoka tena fotsiny atao trano. Za ngiry maman efa niteny taminareo hoe aleo aza tsy makany ampianarana intsony. Aleo atao trano fotsiny ihany anohy an'izay fianarana sain maman ataoko any. Tsy mety zany soary a. Iza ny mpampianatra ety anao izay tianao atao? Misy ry maman a. Reny papanao koa tia trano reny ohatra zao. Fa inona nefa ny olonanao makany ampianarana isan'andro e? Ka tsy misy miditra amin'ny lohako tsony mihitsy ngizy atao any. Lasa leo be za le hiala maraina eto dia tsy miverina raha tsy atoandro. Dia mbola miverina koa ny arifa. Leo ary maman ka. Ka misy fiara maka sy manatitra anao nge io isan'andro e. Izay ora firavahanao ny atongavany any. Ka le any ampianarana mihitsy nge ho any tsy tiako e. Sady tsy tiako fa isaka no mivoaka dia matsiaro ny endriko papa manao bisoana foana rehefa tonga eo amin'ny parkina fianaranay. Dia marary foana ao foko. Tara aloha fa aleo andeha. Raha rivo zany resahantsika. Zay fa hiezaka hiala alohan'ny ampiasana. Zany a? Dia hiandry amin'ny maman atao trano indray zany a? Eno a. Fa na izany ary mba manaova revision e. Ijerena izany mpampianatra afaka mandeha aty an-trano lazainao zany a dia hita eo e. Oui, merci maman. Nestor a? Ahoana izay madama? Fa voavoaka ny sofera ny fiarako anankiray amin'ny garage fa tsy hitondra ilay fiara nentika teo ahy e. Ie. Ary engana fahazalozana madinika ohatry ny omby fotsiny. Ie. Andeha ka. Tena efa lasa tala mihitsy koa ngamba niny ka. Mampalahelo mihitsy nge madomboziry soary ty.
Malaheloelo lava tsy dia ahitana tsikitsiky izany mihitsy. Nefa mba tena tsara ery le endriny rehefa mekely iny a. Raha vahan'le tranodrainga kely moa amin'ny takolany avy. Na izany aza tsy mametsiny azy ihany ahy e. Mafy kosa aloha zany lozany indray zany e. Nanankina fony tamindray mihitsy mantsy izy fony fa velony Ramose. Ary tena mbola tao anatin'ny fotoana fiantahantahana mihitsy izy no maty tampoka andray. Tena tsy mamela mahazo mihitsy zany le concert raha tsy mitondra ny Ramose tany amin'ny fahafatesana. Nestora! Ohatray, ohatry ny miantso ange soary zany e. Sady efa mibisitina be izy zany a. Avy mademoiselle. Ainga ianao fa zarozanao mitanaka fotsiny any ambany any e. Mekara aty ambony aty. Fa misinina ndra iary. Sa mety efa nona sahady izy de mila gote. Aleo aloha jereny eo de hita eo e. Izy tiako nge be irakiraka azy kizitina amiko ery e. Nefa tsy mampaninina nana de zany ary nanaovany anahy. Ohatran'izany ndray ary ny lasa tsy hafozako azoko. Nestora! Fandrasanao ho faty mihitsy ve za vao avy aty ianao e? Ho avy re za e. Fa lozan'le tonindrin-da ty makaiza indray e? Efa mila ho tataka mihitsy ny vavako miantso an'ity. Miala tsy mademoiselle lafa mbola nanondraka aty eo de... Tsy rarahako zany e. Rehefa miantso de tokony tonga de miakatra ty aingana ianao. Azo? Endrery mademoiselle soary a. Fa inona lay diadavanao anaty eo e? Sao no tsara fa tsy te hamerina fandroany an'izay teneniko eto tsony. Hoe ahoana zay? Hitondray mofiray de any an-daso atody. Aza vadika le izy fa tsy tiako de aza atao be sira be koa fa mba ataovy amin'ny atoniny tsara. Rehefa vitanao zay de ampiakaro aty miaraka amin'ny jus d'orange revera. Ataovy mangatsika tsara azonao ve zany? Ie, azoko tsara ka. Zay, de aza ela be fa noana be aka. De hoento midina akory ireo vilia ireo fa mameno latabatra eto fotsiny. Raha misy mitady de ataovy hoe lasa mivoaka izy hoe. Ay, eny ary mademoiselle soary hidina aloha zany aho hikarakara an'izay sakafonao zay aza ela hoa Ie, tsy ela ka. Zay. Irakiraka azy ketroketoka re zao nefa vao mahitiavako azy le endriny miavona sy miketrona kely iny. Mahafatifaty ahy ery izy rehefa mikisitina kely rehefa mibedy. Atao satroka foana izy anao ira-botona isan'andro. Ary aleo aloha hikarakara an'izany gote zany fa tsy... Ay moa tsy maintsy mbola andeha hividy atody. Ohatra ny lany mantsy le tao Tonga ty atrano ihany. Efa ho adiny 3 vera nga tany ampiasana mandrapa tonga ty. Tsy efa ho amin'ny 7 alina zao. Na Nestora azy ty efa te-toro ngamba fa ohatran'ny tsirepirepy mihitsy izy mamova vady Ary tena taraiko be madam'izany vao tonga. Amboteiazy be nga tany. Ko raha tsy zany ave zao vao mitrova vady. Tena savilaina mihitsy ahy zany Reo, ampidira ao an-trano daholo reo entana rehetrarehetra de batao koa le gazy ao anaty malina ao. Eny madama. Tonga de hiakatra fa mba hidy tsara ny garazy rehefa aveo najany koa ny lakile de ampidiro ny fiara. Eny tompoko. Ary efa natory nga ty soary. Ie. Ohatra ny efa tamin'ny fito izy no sakafo hariva de tsy noelingeleniko tsony. Ay, fa inona mihitsy ary ny mahazo an'izy zanako iny. Tsy hitako hoe inona nasa be ataony ato nefa ohatran'ny olona rera-davy zany izy. Amin'ny 7 maraina vao mifody amin'ny 7 hariva indray de efa matory. De ry sanatry ve akamoana fotsiny ve? Sady mbola alahelo andrainy ihany mahatonga zao. Aizaka sady tsy mety andeha am-pianarana ny tsy mety mivoaka ny trano. Fato lasa saina be nge madame zany fa misy inona? Sisy inona ka. Mba mahagaga fotsiny hoe mba manao inona ary le zanako ao ambony ao rehefa amin'ny atoandro. Ka inona moa no ataony eo madame fa tsy miresaka amin'ny namany amin'ny telefônina de
mijery télé dia mampanao goûter dia misakafo atoandro dia indraindray izy ohatry ny mamaky boky ihany a. Fa araka ho atsaka sy andava mihitsy ange izany ka zange madama no miara-miaina amin'ny isan'andro ato e. Ahoana moa tsy hoe fa ho laniko tsinjery ny zavatra ataony rehetra. Miteny an'izany any ianao, mba inona ho any mahatonga azy ohatran'izao raha ny eritreritrao e? Dia mbola niala heniny andray ny andro ve? Za indray aloha madama dia tsy voavaliko a. Ianao ngamba ny tsara miresaka aminy amin'izany. Fa za aloha mino fa mbola tsy hitana ny fony e. Vao herintaona kosa ange zay ry madama e. Eny e, mety ho marina ihany ianao. Fa mandeha any aloha atero reny e. Aly eto ampiresahana eto fotsiny ka. Fa nga miasy maman androany? Fa ahoana? Ka nitsomimakomana mandeha nefa atao akanjo hafa mihitsy ny anaovan'ny mamanko. Dia tena tsy tadidy andriva ery soary fa sabotsy ange androany e. Andeha hanao tenisy aka. Ay tokoa moa. Hitako ny tenue de sport nanaovan'ny mamanko. Ary maninona raha miaraka amiko indri e? Sady mba mety mahafinaritra raha tsika isindriny manao maty saray a. Shi, kambe zary mamanka. Aleo manaraka. Fa inona ihany zany ny tsy akamo andrity e? Sady tsy hianatra any am-pianarana no tsy misy mivoaka ny trano. Tsy hoe tsy te hivoaka ary maman a. Fa aleko mamaky boky sy mianatranatra ato trano ato ihany. Ka inona rery soary no zavatra ho hainao amin'izany a? Ianao nge vao classe de première e? Ka zany angery maman no itenenako anareo mba hitadiavy olona mpianatrana ato ahy e. Amin'izay sady mahay no tsy mila mivoaka. Eny are. Raha izay no tianao dia tsy maninona fa tanterahako e. Zany foana ny maman nefa tsy tanteraka akory. Aza matahotra indriva efa nahita olona amin'izany ahy e. Ho avy eo izy manomboka amin'ny latsinainy. Marina? Inona ny andaingako amin'izany rehetra a? Mila mahita ny zanako mahay fotsiny aho dia ampy azay. Mahazo matokinareo e. Izay fotsiny nge no andrasako e. Izay fa aleo andeha aloha ka. Tsy misy ilaina ankoatra izay e. Tsy misy ka. Asa efa miakatra kely aty fotsiny nge ny storo azafady rehefa misy izany maman. Ie, masotondry dia aza manao reraka be a. Endry a. Bisous. Ohatry ny marina ihany ny izany teny maman teo izany. Tokony mba hivoaka kely any ivelany ihany ana dia hifankahita amin'ny namako fotsiny ary. Za marina nge ka lany ny trano ato foana e. Na ny datin'andro aza lasa tsy tadidiko tsony. Ary maninona moa raha tena mety. Aleo atsoko izy. Andeha hivoaka nga ianao mademoiselle no... Ndry? Inona koa ny tian'ilay vendran-daty amin'izany? Na hivoaka na hijanona tsy misy tokony anontanianao ana mihitsy. Sa ianao ndraiko? Azafady aho raha nahatezitra anao fanontaniako e. Tsy dia miakany tsara be ohatr'izao mantsy ianao isan'androko. Izay asaiko ataonao atao dia mangina ny vava. Aza verina amiko tsony izany fidiranao amin'ny fiainako izany a. Teny aza e. Iem mademoiselle. Ary mandana koa tonga dia sasao ilay fiara iray ao. Atao ohatran'ny reny sy ny te afindalitra reny mihitsy. Dia diovy ny tokotany rehetra fa hisy olona ho avy eo avy eo. Ay! Aleo fa ho tanterahako izay voalazanao e. Dia saika diniko koa. Asio vera roa madio tsara miakatra ao amin'ny chambrako ao avy eo. Tsy ilaiko mitanaka velona aty indray rehefa tonga eo izay olona izay a. Rehefa miantso fotsiny aho dia miakatra mitondra an'ilay jus any ambony ao anaty frigo ao ianao. Ndray izany fitsetsitsiko ny molony. Ny takolany roa reto lasa mitaramena mihitsy. Nefa vao may mafatifaty ahy e. Tena mitady ho raiko piti tanteraka amin'ny mihitsy aka. Eny lehibe marena be ty ve zany? Tolozany ty mivitisika fotsiny eo? Eno ka. Ka inona mbola andrasany ty eo e? Las! Mandroso lesy a? Aza miafahafy? Misaotra betsaka soary. Tsy izay mipetraka ary manjaka. Ato ny salon dia ato ny grande salle fanaovana fety.
ato indray birao maman fandraisan'olona. Dia ato indray ny trano fandrian'ny vahiny raha sendra tsy tafodina hoe misy manao vakansy reny. Dia nareo rery zany ny amin'ity trano be iray manontolo ity? Ie, papa sy maman no nanamboatra an'ity. Fa manina lesy? Ka sady ngeza ny tsara ery izy zaniko. Zany, misaotra. Ary ndao any ambony fa atoroko an'ilany chambrako. Fa iza koa ty bany ty? Ohatran'izao avao nahita azy ty a. Mpiara-mianatra amin'ny Mademoiselle Soary ve sa mety ho namany? Ohatra ny hafahafa zany nge le fomba fandraisan'ny Soary azy. Aleo rangahy tonga dia arahako any ambony any a. Sady efa vita daholo koa ny nampanaova Soary anahy. Ato lesy ny trano kely koa. Ato ale rehefa miantso an'lahy reny. Ay, tsara be kosa izy zaniko. Merci. Dia tonga soko mipetrapetra e. Ie, misaotra betsaka ry Soary. Fa zao ay. Fa tsy kasianao ty moa zany hijanona ato trano sa... Andray kosa e. Iaraka ivoaka kosa angina nafarako an'lay e. Zay ny tenenako hoe azavanao programa hafa mihitsy aloha. Ay ve, za mantsy efa saika hitenenao hoe aleo mihitsy ho mandefa tsy tiako raha tratrano mamanareo ato ka. Andeha re tsika reveo a. Andrekako, fa ino ty hitako? Ay, tena sipan'ny Soary ve zany ty bany ty e? Jery zareo raha tsy mifanoronorikery. Siria, Ahoana le? ivoaka kely tsy an-davarangana aloha fa ohatry ny ampiasana angambo ty miantso ty. Zany a? Eny ary, dia aza ela be la teo akaikin'ny lafoana mantsy. Ray mafotsiny akia. Allo? Maheno tsara ka? Fa efa impiry ambao no laza taminao hoe aza miantsoantso anahy aty aloha rehefa amin'ny olo ohatr'izao e. Mbola miasa nge zary Sandra e. Raha mba fantatry ny lehibeako angambo zao dia voaroka. Ka lozako lany andro miresaka aminao amin'ny telefonina fotsiny ko. Tsy haiko e. Raha riva angambo ianao vao afaka miasa. Ka zay avao malalaka re. Eny rehefa tsisy an'izany e. Tsy mampirafy endry izany a. Eno a. Zay fa hiasa ka. Bisous. Je t'aime. Ay ve zany ny tena ho aneritseritsy le bany ty? Tsy vita miditra tsokosoko sy manadala ny sain'ny Mademoiselle Soary la fa mbola sady mampirafy azy koa. Dia ho hita an'la zany. Tsy zakako rangaha fa aleo teneniko a. Sao dia mba voasoroka ihany ny ranomason'ny Mademoiselle Soary any aoriana any. Sady raha tena tia anazy koa nge za dia tokony hanambara aminao marina fantatro e. Azafady hoe Mademoiselle Soary. Fa le tsy senty ve mitapy? Misolaka azy nge za ato e. Azafady tena tsy hitako. Sady tsy malala mandondona mihitsy tsy malala fomba fa miditra amin'ny chambran'olona ty fotsiny. Ka misy zavatra saiko lazaiko anao nge Mademoiselle e. Inona indray? Tsy mila elingelena fa makaina. Ary lasa ty mandeha fa sao dia voatoraka amin'ny kiraro eo. Lasa hoa? Tia naresaka important nge Mademoiselle zany e. Tsoko fonjeo ty raha mbola mijanona eo ihany a. Fonjeo e! Oka re. Oka fa andeha ka. Azafady ry Mademoiselle Soary a. Ary azy etsena ny tevoloko raha tsy hitan'izany afo be zany ty. Ale! Tena sao dia tsy mety kosa madame bebe a. Aiza ve ka miditra ty an-trano mihitsy nge le zalahy iny. Tsy misy fanajana amin'izay fa trano vao ny sasako dia hitsakitsahany amin'le kiraro be an'iny. Voatery tsy maintsy manasa fanondroany indray a. Otry! Fa indrasiko ato trano very ny histori tsy ampandrosoko a. Sady daviny ty hoe ny tokotany indray izy ndresaka amiko. Sady mpiasa trano nge no ataonao ato e. Na ho hitsakitsahany avy any ambony ka hatrany ambany ary io. Rehefa maloto dia averina sasana foana. Mazava? Andraso aloha e. Tsy misy azoko. Izy zany ny olona tonga teto zany. Tena ninona ny tsy miandry anahy? Ka io zanako madama. Izy zao no afaka manome fanazavana anao amin'izay ngambako. Olona tsy fantatry ireny rangako ampidirina ty an-trano aty. Ary mangina ianao e. Soary ny tiako amaly a. Ka olona efa namako efa ela be nge zany ry maman e.
dia mba namangy sy nitsidika anahy iziko. Namana hono. Ie, ka namanao tonga ato trano dia maninona raha ampahafantarina ka? Lehilahy zany sa vehivavy? Lehilahy? Zay ary. Zany izy. Dia tsy tokony ho fantatro ve zany Soary? Omaly nge izy ry mamono asaka e. Dia zara koa raha mba nisy nanalana kely ny fahanginanako. Fa raha mba olona mahay manaja sy mahay miara-maina amin'ny hafa koa nge tsy maninona e. Izy le manao tsinitsinina mihitsy ny tena tsy mety. Tsy ho vitan'iny koa ve ny ampamafany kirarony ana? Tsy hanao an'izany kosa manjaka e. Zay dia namorona eo indray ty bela zao ty. Ka na misy na tsisy an'izany e. Tsy maintsy milaza amiko ianao rehefa misy namanao avy aty an-trano. Mba mahaiza manaja ny reninao Soary a? Sady raha mba fantatry madama ny zavatra nataony retato a. Mangina ry Nestor a. Efa fantatro nge fahaizanao mampitombo resaka e. Sady tsy misy idiranao koa ny amin'izany. Okizay. Tsy raiky misy miteny toy nareo. Mandehana ry Nestor ny rahanao atao a. Soary, mikarany amin'ny efitranao fa ho avy any resaka aminao. Zay efa lasy maman. Ary ndrasy fa ataoko malala tsara ny anarako mihitsy le tsisy saina iny. Zany mba hanaovany taty-bolana any amin'ny maman any. Mahita toetra ratsy ny Soary ty androany. Nestor! Ahoana izay mademoiselle Soary a? Mekara ty dia hitondra rano aho hinanako fanafody. Ho avy io. Fa mararinina indray ary mademoiselle Soary. Nefa nge ka ohatrany salama tsara ihany izy omaly iny. Asa narary fo tamin'ny resaka izy mianaka. Zany rehefa miseho mafy loatra ka. Mitady tsy mety anarina fa manao izay taniny kibony fotsiny. Ty ary ny ranonao ry mademoiselle Soary a? Apetrao io. Hidina any ambany aloha raha tsy misy ilainao anatsony. Rehefa tsy mbola niteny hoe mahazo mandeha ianao dia dikan'izany mijanona. Anao izay sitrapoko rehetra ny antony andraisanao karamato. Ka inona moa zany ny sitraponao mbola sy tanterako? Izay ilainao rehetra mantsy ohatry ny totosako daholo ato. Zao n'izy lehibe fa maliny ty a. Tranonay sy maman ato a. Izy niasa fatratra sy nitsemboka isan'andro nitady vola hamelomana anahy. Miasa ato aminay ianao fa tsy fianakavianay akory. Ka manomboka masin'andro androany dia aza hidik'idirana tsony ny fianako sy ny fianan'ny mamanay. Mazava? Mazava tsara tompoko. Saingy ilako tsy indrindra fa raha mbola ny ahatsara sy ny ahaolombalina anao dia tsy maintsy mitena rehefa misy zavatra tsy mety ataonao. Indrindra moa fa hoe ny fitondrantenanao. Fa ty hoe vadika do e. Indraiky efa nepasana aza tsy niteny an'izany tamiko ty indray no ohatra ny mahay vava amiko eo. Fantary tsara za fa tsy intsinina mademoiselle a. Fa misy antony matoa ataoko izany rehetrarehetra izany. Ary tsy maintsy tonga ko any amin'ny madame bebe reninao daholo ny toetra hafahafa ataonao ato. Indrindra moa hoe mampiditra n'iny lehilahy tsy fatam-piaviana iny ato. Tena lasa dala mihitsy ty. Rehefa izany dia miomana fa androany hariva ihany dia efa tsy atao retsony. Na tia maman na tsy tia maman dia tsy maintsy voaroky ty androany. Tsy maninona raha izay ny tianao mademoiselle Soary a. Ary mety tsy androany akory raha fa andeha amin'ny foko. Ndanany mihitsy fa tsy. Na mitady aza koa nge betsaka e. Ary mandeha voa ny vavahady fa izay tonga izay le olo tiako. Inona? Fa nga mbola mitonatonana ty ihany le bandy iny e. Andrasy fa ho vahaiko tokoa moa zany ary ho raisiko mpanajany. Nestor, dia miteny aho izay a. Manova fetsika hafahafa nge. Fa tsy mahay mamova vahady sa borotana ny rangano no miklaksonina fotsiny eto ivelany eto. Ohatry. Fa tsy elanga ny tokony amoana io ka. Azafady ry sefa tsy manan-karamana dia ariary azy sy atao amin'ity trano ity a. Noho izany raha te hiditra se dia mandehana vao efa karetsaka avy any anatiny any no manidy an'io. Tsy azoko. Fa le tsisy sainty ve mitadinina mihitsy e. Azafady lesy fa tsy fantatra zavatra mifohan'io tato a. Hainy voaka ianao. Za rehefa namorotra tanan'akanjo mihitsy. Ataoko mifangaro amin'io vovoka amin'ny tany io mantsy tia Nestorinao ty androany. Za mba ianaran'le riva ivany. Ka mivao tsy ireny. Ampiandizanao tsara mihitsy koa ny aty. So mijery ny tenako hoe mosomosy ohatr'izao dia hoe mihevitra fa tsy misy apoka.
ka mitady zany lahy. Shi, aza mandoto tanina amin'io chérie. Izay piasa avokoa ny lahy dia andaniana hery eo. Aleo fa osikapaka mivavahady dia ampidiry eto tokotany eto fiara lahy. Zany ny aina ka te anao. Dia inona ary no ataoko isan-kanako an'io tsy hiditra ty? Raha i mademoiselle Soir mantsy no tenenina tsy ho laitrak'izy keto io. Tsy maintsy mitady hevitra hafa ialahy raha nesy tafefa nametrahan'i madama fitokisana. Sady fitiavako ny Soir koa nge zany. Ndraso fa hitako ny atao. Sao dia mba tafahoatra kosa izany ataonao izany Nestor. Izany ke tsy niteny anao hoe aza velandroso aty an-trano mihitsy izy raha mbola miverina eo e. Fanaraha masina nasaiko nataonao. Ary tsy tokony anao vava sy seho ananatranatra ny zanako vava ohatran'izany ianao Miala tsiny aminao madama fa tsy hoe nataoko tsy ampiheverana akory reny fa mba olo-dehibe ihany aka. Ary tsapako sy fantaro tsara mihitsy ny adi-tsainao amin'ny fitaizana ny Soary. Marina fa hoe tsy fianakaviana reo tokoa saingy haiko manomboka amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra ny zavatra rehetra mitranga atao trano ato. Indrindra moa fa ny fihesiky lehibandy iny rehefa miditra ao amin'ny efitranony ao. Tsy voindray mandengy iny ny tonga manadala azy eto foana. Tsy misy fiarana amin'izany fa tonga dia mihidy ao amin'ny efitrano mademoiselle Soir mandra-paharivony andro. Ka na izany azy e. Dia vitanao ve ny nanidy ny varavarana fitaty anatiny dia namelany zareo ny janona tao an-tokotany tao? Ny fitantaran'ny Soir aza moa dia hoe mbola nanaovanao faraesy farateny ihany ondry zareo tazaninao avy any an-davarangana. Tena mifona aminao ahy. Tsy te hanandrasy ary madama. Ary fantatro fa tsy fitiavana no andraisan'ny mademoiselle Soir an'ireny zavatra ataoko ireny nefa any ny andro mbola mety hahatsapa ihany izy fa sonona ataoko azy. Ka enao moa tia miseho mahay mitaizany iray no izako. Dia inona ary izao no ataoko e? Tsy hoe mahay mitaiza akory madama. Ny tena marina. Fa inona iny ary mbola tokony ho resahanareo lava amin'ny uro maman Andao ianao aloha miresaka amiko ry Soir e. Miandry anao amin'ny salon Oavy! Miomana hiverina any ambanivohitra hiasa tany sy amboly mangazo. Mino mantsy fa asain'ny maman anamboatra ny karamanitiny idinako any. Aza matahotra ianao mademoiselle Soir a. Efa voaorinao daholo ny entako rehetra. Tsy maninona raha izay mifantatra rehefa mety. Aiza le vava-be maraina. Toa lasa manjetoka aty sy ambary zato izy. Mampalahelo anahy ianao ry mademoiselle Soir. Tena ontsa tanteraka anao ny foko. Aza mody manao mampalahelo e. Tsy anangezana ny sandraisana tany sy tao manjesika tao an-tsaina manomboka izao. Aleo ahidina fa maika azo ny fahafahako. Tsarovy nefa ry mademoiselle Soir fa fitiavana anao ny anton'ireny zavatra rehetra nataoko ireny. Tsy te hahitanao an-datsa-dranomaso any aoriana any. Manana olona mahay mampifaly sy mampiadana anahy e. Ary na tianao na tsy tianao dia manjaka ny tsy maintsy lasa vadiko. Reraka nanendrika sy nandraranay fotsiny ianao. Fa tsy haresin'ny fitiavako anazy izany. Vendrana. Fa inona koa ary ny nahazo anay e. Ohatra ny misy manosika anao an'ireny fihetsika ireny nefa toa tsy vokatro ny foko akory. Sa ve anono ny taona maro efa nifankazahoko tamin'izy telo mianaka ny anton'izany e? Efa niraisin'ny madama toy ny zana mihitsy mantsy ihany nandritra n'izay 12 taona nitoerako tato izay. Ohatra ny marina ihany aloha ny tenin'ny madama ka. Lasa miditra lalina loatra amin'ny fitaizana ny zanany a. Nefa eka tsy vitako ny jery fotsiny amin'izao e. Madama koa indray mampianta loatra ny Soir. Hany ka na tsy tokony ataony ary tanterahan'ny madama. Tena antony hafa mihitsy no mahatonga an'ireny ka. Ary izay nahitako an'iny bandy iny dia ohatra ny lasa sary-piaro amin'ny Soir. Marina aloha fa tia azy ahy e. Nefa tokony ho tsapako fa fitiavana sy ho tanteraka mihitsy izany. Izy zanaky ny patroako za piasa. Dala marina ty fa marina ny Soir.
Ka tsy manaiky an'izany ary maman a. Tsy misy dika mihitsy azany aminao. Soary zanako ange ianao ary zanako vavitokana. Zanakao ako tianao teny. Tsy zany kosa ny teneniko teo aza raisina tendrina ohatr'izany ny rehefa miresaka ho aho. Efa fantatro ry maman a. Tsy misy arahinao izay momba na mihitsy. Tsy misy asanao tsaina amin'izay ho avy kokoa. Maty misy papa dia very tanteraka. Ny asanao sy ny fitadiavanao no ambony. Dia izany Soary sarobidy loatra amiko nge ianao Leo ary maman a, leo a. Soary avy aloha ianao miala fa zatazoma ny tanako. Aleo hitomana ny hevitraniko any. Any angamba ny mety aheno na papa. Fa misy inona ary mademoiselle Soary Miala ny koa tsy ilaiko manakanakana ny lalaka eo. Tsy efa tanteraka daholo izao ny sitrapolo le tsisy sainty. Fa ahoany inona mampifamaly anao sy madama tao? Vola za ihany nandeha hanazava ny sany any lamatoa amin'ny beby. Lasa dala ray trano. Bay! Soary efa alina be ny andro fa sao dia tokony ateriko mody amin'izay ndry. Manjaka koka fangatsy tia landray aka. Ela ihany ngeno ny teny hoe teo eo akaiko foana Eny marina izany fa le fika amin'ny mamanareo sy le alika anareo iny mihitsy no ohatrany tsy mety amiko. So ilalalala any amin'ny polisy any re fa tsy reven'ny bandy Dia maninona ka? Zange efa ampitony. Sady sary manjaka sy te ho didididina amin'ny zavatra tiako atao tsony Tiako tsapa maman zany fa afaka mahaleo tena fa tsy voatery miankin-doha amin'ny tsony koa. Efa lehibe zany ny zanaky mamanko. Afaka manao an'izay rehevo rehetra amin'izay zany Ka tsy misy betson zany eto ry manjaka. Izay tiany lahy dia tanterahantsika daholo. Tena marina? Ohatray, tsy miany ihany nge za Malay kosa zaniko. Dia hoaiza zany tsika sindry? Ka efa hoe izay tiany lako. Ndao aloha sy naissance ty fiary ty dia eo mahita an'izay ale azy Sa ahoana? Ka za nge tsy manam-bola tsony Soary lany daholo le netiko rehetra taty. Ay ve, calme lahy Ampiadanantsika no entiko aty. Zay mihitsy nge hoa le tsy ahafozako an'ity piso keliko ty Ka ndao ary Ty andretsika raray any amin'ny lahany aloha. Ty ary Fanakay zary Soary tena mijaly mihitsy madama ka. 3 andro angarangidiny izy tsy mety hinan-kanina ny sady tsy mahita tory. Lasa naivetivety teo mihitsy. Mba ao an-tsainy Soary ve zo mahazo ny reniny izao izy ty tsy hahenona feo tsy fantatra hoe aiza tsy hay hoe naninona. Aleo rakofana moramora amin'ity lamby ty aloha madamy bebo ka. Ohatry nahita torokely teo ambony seza teo ihany izy zany. Hoentiko manaraka any ambony ty telefony ty sao dia miantso ihany ny polisy. Ary aleo koa aloha hitsotra kely fa mahatsiaro reraka ihany koa zany. Allô inspecteur io? Mbola tsy any amin'ny polisy akory ny zanakao vavy ramatoa beby Inspecteur ahoana? Soary ny zanako aisanao Soary Fa ino zato mampikiropaka anahoany ramatoa? Fa nga mbola ilainao indray zany mbola tadiavinao ka? Soary modire efa mijaly ny reninao Otry angatsy efa manana ny zanakao lamatondra ianao ka? Sa efa lasa koa le ry? Soary tsy manan-janaka akoatranao zany tsy niteraka akoatranao izay sy raha marosaona rainao Ka ninona nefa natao tsinitsinina ohatran'ireny? Voalasy papa dia tsy nesanao saina tsony Eritreritra daholo re zany rehetra zany Aza tapahana aloha za Leo ary maman Avelao mba hiaina ny fiainako manokana. Aza redaka mitady hafa tsy ahita zany mihitsy nareo na hiara-iasa amin'ny polisy rehetra eraky Madagasikara ary. Soary Zay voapetaka daholo zay ny afisy rehetra nasain'ny madama napetako.
mino aho fa mba hisy vokany kosa ireny amin'izao tsy fahitana ny soary izao e. Ary aleo miverina mody atao trano aloha fa madamy beby rery no ato izay. Mampalahelo andray izy ka. Sady efa malany tena kely iny mbola mpijaliany le zanany ihany. Zao no izy rehefa diso mianta loatra ka. Raha mba neniny teniko izao mety tsy nefara tamin'izao ny fitondran-tena. Ary mangengena be nge ato izany e. Fanakaiza ary madamy beby. Sa niakatra any ambony? Andraso hoe. Tsy atao amin'ny evitranony ka. Dia lasa nivoaka ve? Nefa ny vavahady ary tsy nidy akoriko. Ny fiara ao tokotany ao daholo. Sady raha nandiha izy tsy maintsy nilaza tamiko. Ary sao dia tsy amin'ny hevitra soary ary. Oay, tena tiany enjery eto amin'ny tany ity. Madame beby a, madame beby a. Naninona re ianao e? Tena safotra ity. Madame beby a, mifoaza re ianao a. Aleo tonga dia entiko any amin'ny dokotera rangaha. Anahirany ity raha tsy arisaina ela be eto. Andraso fa tonga dia bataiko e. Dia hoentiko midina any ambany. Any indray amin'ny maka taksi. Fa iza zany no mitondra anao taty? Za re ny batanao rehefa tsy natsiary tena tao an-trano ianao e. Avy hatrany dia tany amin'ilay dokotera fandehananao iny no tao an-tsaiko voalohany. Ry zareo indray avy eo no nandefanao tetỳ any hopitaly. Fa naninona hono ary Nestor? Dia nakaiza ny zanako? Efa hita? Ka aza mieritreritra an'izany aloha e. Vao mainka mandreraka anao nge izany madama e. Mila fantariko izany mahazo anary Nestor a. Maika hitsangana eto nge za hitady an'ny soary zanako e. Dia ho teneniko azy ary ve? Izy nefa ity tena mbola tsy salama mihitsy. Ny dokotera rehefa nanafatra anao hoe aleo tsy tatairina mihitsy fa ampiverina ny kriziny indray zany. Zany fony efa feno rano zany zao no tena atahorako. Ahoana re? Fato lozanao mivandravandra fotsiny. Inona ho any aretiko dia ay soary. Soary aloha mbola tsy ao an-trano e. Efa niantso fotsiny zareo polisy hoe efa manao ny ezaka rehetra hono zareo. Fa manakaiza re ianao ry zanako? Dia satrinao ve nampitondra hirofirony reninao ohatr'izao e? Aza manao an'izao ry madame beby a. Zao nge nefa saika tsy ilazako ninona taminao teo e. Tena tsy mety mariny. Ka tsy maintsy mandasaka ny ranomasoko ary Nestor a. Malahelo loatra foko e. Oka izay re. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola hiverinao ihany izy rehefa leo ny filibana ny ivelany ihany e. Karaha matina maninona any ny zanako ry Nestor a. Efa miezaka re ny polisy e. Efa manampy daholo koa ary le olona mahafantatra antsika rehetra. Fa andeha hitady kely an'ireto fanafody reto aloha za madame beby a. Tsy nisy tato amin'ny farmasia mantsy reto dia tsy maintsy tadiavina ny ivelany. Fa taiza ianao no nahita vola dia sisa ny nanampy anao? Izay tahiry keliko tao re no entiko aloha. Za ihany aloha hatreto no ety fa efa niantso an'ilay rahavavinao iny ihany ato eo dia milaza fa ho avy eo izy. Mety efa eny an-dalana ary izy zaiko. Ay kosa. Tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao ty ry Nestor ka. Misaotra re. Izay asalama tsara anao re atao ry madame beby a. Raha mbola eto koa tsy hamelanao irery izany. Fa vetivety aloha e. Efa ho avy ao man izay dokotera amin'ity fanafody ity. Nestor a. Andraso aloha e. Miverena aloha ianao. Fa misy inona madame beby a? Rehefa hita soma tsara soary na miverina ato trano dia ahoana madama?
Dia lazao azy ty zavatra teneniko anao ty Fanakaiza ary manjaka. Za apetrandrera ato amin'ity hôtely ty fotsiny dia izy tsy hita maraina mandra-parivon'ny andro. Ato nefa dia sady tsisy atao mangatsika be. Ary maninona tokoa moa izany no ato foana no mipetraka e? Maninona ny sao dia tany amin'izany fianakaviana fantany taty Antsirabe izany? Izao ty sady lanofan'ny hôtely ato fotsiny ny vola no tsy afaka mba manao izay tiana akory. Leo be mipetraka ato aka. Aleoko mivoaka kely any an-tsena kely any mihitsy aloha. Oay! Mahafinaritra ery izany roby anaty magasin ry izany. Sady tonga dia miaraka amin'ny poketra sy gant ary kiraro mihitsy nge izy izany e. Na ny haingony ara tonga dia mamoaka an'ilay hoe princesse tadiaviko mihitsy. Ndraso hoe ipitiana dia jereko io. Inona moa mamaika hiverina any amin'ny hôtely eo e? Aleoko mandany andro aty dia tsy mividy ninona koa ary aloha. Ndry? Fa tsy fiara-manjaka ve ty? Ie, tena izy mihitsy ty. Fa maninona eto ary? Izany hoe mety tia manodidina ety izy izany. Aleo hijery an'ity akanjo ty aloha e. Tsy ho hitako ihany ve izy rehefa miverina eo? Mba be olona koa ato izany. Anao mariazy daholo izany reto olo reto. Mahafinaritra kosa mijery azy retiko. Couple daholo. Ary aiza moa ilay robe saika nijereko teo e? Ay, Rika. Ndry? Fa tsy manjaka ve io? Inona ny antony hijereny an'io robe io ato? Sa te hanao surprise amiko ve? Izany hafaliako. Tena akavady ahy izany manjaka malalako. Ary mba tonga dia nitovy eritreritra tamiko kosa izy Ilay tiako mihitsy ijereny io. Aleo tsy kotabesiko fa avelako ahita izay safidiny eo aloha vao atoniko. Andriamanitra! Fa izy ny vehivavy tonga dia manantona manjaka iny. Ary to mifanoroka. Fa izy io? Izany hoe ho an'io vehivavy io izany ny roby. Falifaly sy mitsinjatsinjaka ery izy ato izy sady manorokorika manjaka. Ndrasy fahita vehivavy reto androany. Tsy hanaiky an'izany moramora kosa aloha raha soary Fa sao dia tsy mpamitapy ary ty. Ety Masimbahoaka ety manangana azy eo. Fa izy io ry manjaka. Dia marina ve izany teneny izany? Inona koa ny raharaha indriana izay teneniny ihany e? Ampidiro amin'ny ilany havia dia avoay amin'ny ilany havanana. Manjaka? Dia vitanao ve nanao an'izao amiko e? Sa anao no nampirafia dia ataonao tsinitsinina koa ireo masony ravaviko io Fa tsy hainao ve ny zavatra niteneniko teo e? Tsy mahafantatra anao ary tsy misy idirako ny resaka nataonao teo. Manjaka, enao nge namoizaka ny trano nanenako sy ny reniko e. No enao nandozako momba rehetra. Tiavako anao sy ny tokony omenao antsy ny rarahiko ny tenin'ny reniko. Tantarako maro. Esanao ve? Aza tezitra kiala raha ataoko hoe adala. Dia mba mandinika alohan'ny anaovana zavatra amin'ny manaraka e. Fa izy io ry manjaka. Odry! Ndry mihitsy ny tonga amin'ilay hoe manana ny olona tsy manana ka tompom-bady no afarana. Zary kiala natsoina hoe Sandra. Oay, diso Madame Manjaka mantsy e. Madame Manjaka afaka 7 ora. Marina ve izany ry manjaka? Toa mitenao fa mitsikisiko fotsiny. Manjaka! Ka inona tso moa no lazaiko eo e? Efa izay nitenenin'ny Sandra anao teo izay daholo. Izy no vadiko ry soary. Efa 2 taona teo eo izay niaraka. Dia manina ianao namitaka ohatran'izany. Sapanao akory ve fa tena tianao e? Soary nanala azy fotsiny angentsika e. Andray! Tsy nieritreritry niaraka aminao mandrakizay izany e. Tsy vanina ianao ry manjaka. No entinao nitonantonana taty Antsirabe taty fotsiny Ko raha tsy nanery andriziko. Izany ry kiala rehefa molamola loatra manonofy atoandro
Sady ianao angery soary no misisika hiaraka tamiko taty e. Afaka manao an'izay tiatsika ozy ianao. Tena naika. Tsy vanina. Tamaty mateza fainganana ianao ry manjaka. Mivadiko aza mba ho zonona kely a. Sao dia akapoka etsy amin'ny rindrinetsy ty lo kely tsisy adoty. Aza manala barabatana amin'izany Sandra. Andao andeha dia raha riva indray tsika miverina eo manao ny komandiny robinao ato. Eny ary. Tanterana ianareo. Zany ho atala. Izay misy kely fahendrena. Ary maiza mitandrina amin'ny manaraka. Ndry ohatr'izao ve dia ho atakalo manjaka amin'ny vady aman-janany. Hita ndrio kibokio. Io ny zanakay voalohany. Misaotra ry soary dia mirary ianao ahita ny tena sazanao e. Oay, saika adiniko. Mbola tsy voalohany io fa ny hotely mipetrahantsika. Veloma soary. Manjaka. Zay vita daholo zay ny fandaminana ato fa aleo amin'izay ary hiverina any amin'ny hopitaly. Efa any daholo koa ngamba zay ny fianakaviana. Saika adiniko. Tsy maintsy mitondra vola ihany akay. Ary misy olona ngeo mba vady zany. Iza koa ny olona tonga aty amin'izao? Sa mety fianakaviany madame bebe ngamba? Mety tsy nahare hoe any amin'ny hopitaly zay. Aleo vahaiko dia ampandrosoana sitranay mba miandry trano mandrapiverina. Soary, fa taiza ianao? Nofitany ary Nestora. Efa manambadika manjaka. Zay tonga dia ny fihinina. Ary tena ontsa ny alahelo mihitsy nge soary zany. Mampalahelo indray ty izy. Voadaka an'ilay bandy ny tany zany izy raha azoko tsara. Ka tsy lahitra tenenina mihitsy moko. Aleo aloha tsy ho latsaina fa mahazo atao trano ary ty zao efa tsy hitako izay ilazana azy aminy. Fonary Nestora. Mamela. Fantatro fa efa niezaka ny teny ihany ianao nefa sandradrahiko. Izay ry soary a. Rehefa tsapanao sy nanenenanao ny zavatra nataonao dia tsara izay. Ampitandremanao amin'ny hoavinao any aoriana any. Satra Nestora. Drasa aloha ho any trano zavatra ty ahita mamo mafy mihitsy ao anga izy. Nefa matahotra andray aka. Mbola andray avy izy zao e. Eny e, raha mbola tezitra amiko izy arana sazy saingy tsy maintsy miresaka aminy ary Nestora. Na mamela izy na tsy mamela ho any trano fa mbola toizatsika izay resaka izay rehefa eo any Andraso aloha soary a. Soary a. Ahoana? Rehefa aveo aloha andeha ho any amin'ny mamonja. Soary a. Miverena ianao fa tsy ao ange izy. Tsy ao? Fa aiza? Nestora? Nankaiza maman? Lasa mba mivoatra? Nestora? Tsy ao izy ry soary fa any amin'ny hopitaly a. Anina any amin'ny hopitaly? Fa nanino maman? Nanino maman? Nestora? Efa nanao ny fialalanenina ny fianakaviana sy ny dokotera e. Saingy tsy voatazona intsony ny hainy madame bebo ry soary a. Manina? Manina tsara Nestora? Maty ve maman? Maman? Maiza mionona ry soary a. Efa nanao izay mety rehetra izay fa zay ngamba ny lahatr'Andriamanitra e. Sia, tsy marina izany e. Maman! Tsy nandray ny fifonako akory fenao dia lasa. Maman! Mifona e! Efa vita iny ny fandevenana ry soary a. Vitantsika daholo ny adidy tokony natao tamin'ny tompoko vavy. Misy resaka kely mba saiko resahako aminao vetivety raha mba manana fotoana kely ianao e. Tsy maninona ka. Efa lasa daholo koa nge vahiny rehetra e.
Hoentiny resaky Nestor ary. Tsy izany ho ary soary fa tsy hoe mamofota mandry na tia mindry fendro anao. Talohany nandao zany reninao atsika mantsy dia nisy afatra navelany ho anao napetrany tamiko. Zany ve? Dia inona hono nafarany anao ka? Zaho ary ka eno tsara e. Ilazao ilay zanako fahavitokana ary Nestor fa tiako loatra izy tsy foky ary raha mbola ilana ny aiko aza ny tampony fiverenany ao an-trano dia tsy maninona fa azo esoronamiko izany. Tenena azy tsara fa tsy adalàna akory ny nataony fa antahanta tsy voafesy endra nandalo fotsiny. Ataovy tonga tsara ny aminy fa ny maman hoe maman ny diso, maman ny tsy mahay nitaiganao fa nampanara-poanao tamin'ny zavatra rehetra nilainao. Noho izany dia maman no hibaby sy hizaka ny sazy rehetra tokony homeny anao. Mahay iza mitondra tena hoe ary solavo ay amindry dia farany afary izy fa mamela azy ary miandry azy any amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Zay aza dinonareo afatr'ireo. Izay Nestor, nandratra ny foko loatra izany. Malahelo loatra n'ilay reniko. Eny e, fa na izany ary tsy maintsy nolazaiko anao izy satria afatry ny maty. Saotra Nestor. Eny ary, vitsy izay ny tokony nataoko rehetra ary soary. Tafitako ny afatra ataoko angamba fa tonga ny fotoana. Tsy maintsy hisaraka amin'izay tsika. Nestor, fa ho aiza ianao? Andeha ary soary andeha hiverina any an-tanindrazanay hiezaky ny amboly sy hanabe vonin-taninay e. Dia vitanao ve Nestor no hamelana rereto? Vitanao ve nandao an'ity trano ity? Ka tsy maintsy mandeha ary soary Ary sao dia nahafatampoka anahy koa raha nitadiavinao e. Sa tianao hiandoliako eto anoloanao sy hitalaoko ny hijanonanao? Tsy maninona fa ataoko izay raha izay mampiova hevitra anao e. Tsy mitsangany ianao fa aza manao an'izao e. Mba hijerinao avy koa nge zary soary dia tsy avelanao ve? Fa tsisy ho avy afaka orinao nga eto ka? Sa tsy tia handray nga Nestor? Fa nga... Ie. Tantarakomada. Tantara nosoratan'i Iazarandriamanalomanana, nampitondrainy ny lohateny hoe Nenina. Ireo namelona ny tantara Iazarandry, Priskara Kotormanana, Clarisse Rajonarso, miaraka tamin'ny Romy Armanana sy Diara Nefson. Nandray feo sy lovoiry andriambololona, Nana Totosa, Iazarandry. Tantarakomada.